fa tamin'ny andron'le tany alolohan'ny Beratany sakaiza. Inona sakaiza? Kehitriny lesy sakaiza rehetra sipa daholo raha. Inona sakaiza? Sakaiza ohatrany hoe teny mihajahaja kely. Izany sakaiza lahy. Manahira. Zao izy miaraka amin'ny agrady. Ny skoto manao agrady zao. Sakaiza. Ny skoto manao zany. Sakaiza tsara. Sakaiza. Ka amty andro talata ty de mbola ao anatin'ny lohanay mianakavy aloha fa ilana tsiny tompoko ny RDJ mozika aloha. Ny fizarana ny fanomezana ho an'ireo. Ka sao de misy hoe Léon Ray mantsy. Atsika alohan'ny resanay tenisy ao fa i Djokovic zao fa tsy voalohany tsony fa lasa faharoa. Ka fa tsy nanao BDB. Medvedev ny voalohany am'izao de tsy maninona zany fa mbola revenay foana izy fa le ry zao fa firy telo amby telopolo taona. Somary miady ny Poutine aloha am'izao Mela mipetra tsara fa tsy de tenany. Ino mo resaka manaraka ny arabe iny fa mbola resana ihany koa satria resaka firehana izy io satria mampiasa ny angovo ara-tsaina sy ny ara-teknôlôjia sy ny ara-pilazam-baovao ny tandrefana de marina foana ny tandrefana rehefa mandeha ny filazam-baovao. Anika ny civilisation na ataontsika civilisation somary ataoko teny mandry no ao anaty farangisosona. Ny civilisation de ohatrany hoe rehefa tsy tandrefana de tsy civilisé. Anika rehefa manao akanjo mianjaika am'izao tsy maintsy manao palitao sy kravaty. Na dia tsy manao an'io aza ny firenena hafa de rehefa manao fivoriana resam-pirenena any ambanivohitra tsy manao ny kravaty sy palitao io rehefa monjy fety fa rehefa hamonjy fety eo amin'ny sehatra resam-pirenena hamonjy fivorian-dehibe de tsy maintsy manao kravaty sy palitao. Ary rehefa misakafo de tsy maintsy mampiasa forsety. Nefa de mampiasa tanana ny ankabeazan'ny olona. Zany hoe ny tanjaka efa napetraka ry zareo amin'ny ankapobeny sy ny mampisy ny adievitra hoe ny sary hitatsika amin'ny ankapobeny no mahatonga an'izay. Satria rehefa mandeha Barack Obama sy Michel mankany Kenya de anaovany le akanjo le any an-toerana io. Nefa manana ny akanjo ny any an-toerana izy. Raha ohatra ka zoisika ny Vlad sy Volody amin'io de ny Israeliana sy ny Libanais no nanjaitra ny costard voalohany nametraka an'io akanjo fanaovana. Ary ny olona mahay manjaitra an'io indrindra na any Amerika, na any Frantsa, na any Allemagne, na any Russie dia ny Libanais sy ny Israeliana. Ary ny kravaty mora gôta tsy zareo anglisy nametraka an'io. Rehefa voa izy ny tandrefana ho lasa civilisation le izy de zay tsy manao an'io de azo lazaina eritreretiny zao tontolo zao tsy de civilisé loatra. Anika na de fomba nyrazana zao aza ny mandray sakafo amin'ny tanana de ohatrany kriko ny olona tsy nampianarina zay mahafinaritra na amin'ny arabo tsy malala fomba izy fanasana ry izy ataony ihany ny fombany. De rehefa mandeha makany a Londres reny olo reny na makany États-Unis de voatery tsy maintsy ampiasa an'ilay forsety sy lay antsy sy lay sotro satria reny no atao hoe civilisé teny mandry ao anatin'ny farangisosona trano itenenako azy. Rehefa no nisy ny valanaretina hoe mihinan-kanina. Aleo mihinana anana arahana fosan'olona toy izay mihinana sakafo tsara tsy anana arahana trosan'olona. De lasa ohatrany standard eran'izao tontolo zao zany no hoe ny zavatra avy any amin'ny andrefan'ity Madagasikara andrefan'ity tany noenatsika ty andrefana moa le fetreretana azy fa samy andrefana daholo iny rehefa tena arakaraka ny toerana ara-jiografia misy anao de ohatrany hoe ny avy any no filamatra de metimety kokoa fa firifiry moa ny olona gaga indrindra fa reo teknisien nataony ahoana nanamboarana ny piramidy io vato an'io hoe vato fotsiny am'izao natambatambatra nanamboatra piramide en miniature zareo tandrefana hoe ahoana fika nanaovana anytony fa le vato tsy mahitsy tsy voatery mahitsy fotsiny zao ny fanapahana le vato fa misy mivilambilana kely zay fa mifampiraikitra fampisambriqué ho iny fitenenana ary na de lame rasoir aza no atsofoka ao anelanelany vato anankiroa tsy tafatsofoka amin'io piramide any Egypte io. Gaga izao tontolo zao natao akory nanamboarana an'io tany amin'ny 500 taona talohan'i Jesoa zany hoe efa any amin'ny 504 taona zany izao alohan'izao taona misy antsika zao nanamboarana Egyptiana an'io. Mitady ty ao anaty informatika ordinateur amboarina ny makary jerena daholo le ampiasana ciment ampiasana tsy tafavoaka ny piramide any Egypte tsy hitanjareo fika. Tsy tokony mba manontany aty ihany. De io an'io tamin'izany any
mampametraka fantatro zay pyramide le sio fa mandany pyramide io aksisika iny ampefiloha misy piramidy arivorivo taona taty farany zay nanamboatra zareo inca nanamboatra zareo aztec izy iny sa zareo maya tsy haiko misy civilisation post colombienne zay tao amerika atsimo tao nanamboatra mitovy amin'io tanteraka mihitsy mitovy amin'io ihany koa le sary vongana ary amin'ny ile de Pâques vita amin'ny vato ngeza be gaga izao tontolo zao natao akory nanamboarana an'ity tany amin'ny teknôlôjia mbola amanjam-potoana lavabe tany irany body le ataoko akory iha samy hafa ny iha sy ny iha mako iza fa iha ianao noho izany ataoko akory iha ka eo mampetraka ny fanontania am'izay rehefa ozy ny tandrefana hoe ity zany no mety de io no atao hoe mety ka raha nampiasa le teknôlôjia taloha ianao tsy nampiasa ciment nanamboarana ny reny pyramide voalazako teo reny ary tsy nampiasa lian hafa tsy nampiasa tany hoe nasiana fotaka na ohatran'izany fa de tafavoaka ny ireo taranak'olombelona tamy zany zanak'olombelona tamy zany fotoana zany efatra arivo taona nanamboarana io am'izao fotoana zao mipetraka le ordre mondial hoe ity no atao hoe rariny sy hitsiny ity no tsina hoe demokrasia ka rehefa miteniny amerikanina hoe misy arme de destruction massive ao Irak ao fa andao potehina Iraka andao potehina ny fanjakana nentin'ny Saddam Hussein potika Iraka ankehitriny potika ny fanjakana nentin'ny Saddam Hussein ka rehefa miteniny tandrefana zay vita ny Iraka fa ita ty ariana koa fa sisy ohatrany tsy de nanana tsy namorona tso ohatra manao copie-coller fa tsy de nisy créativité tsony grave ihany nahitandra zavatra mbola mampiaiky hatramin'izao aloha de ny télécommande fotoana nitady zavatra hafa izy ka ny télécommande tena mampiaiky anao pyramide ndraiky aveo ambony fandrina fa zany fa tsy de naomby loatra aveo ambony fandrina anao commande teknôlôjia télé io mandeha ahoana zany zao le resaka architecture ny resahako misy architecture enjana tsy hitanao io pyramide de verre au Louvre io zany teny lafa ty tanako ty fotsiny ny atsofoka ao an-dakozia ohatrany zao de fantatry hoe mangotraka ny voatavo anarety zay ka anarety zay ny atao hoe mbola instinct primitif développé tsy le izay de fatako hoe tokony voaina ny varavarakely tsy le bande namanay manao crise na goty de maheno fofona laisoa de andeha angalam-pinana manao crise izy amin'io marary be fa io manao crise na goty ene ohatrany tehina-kaniny fa marary be le tongotra le tsy azo kitihana mihitsy fa nanokatra an'le vilany tonga de azo le entona mama be sevoka tany mba de tany amitareany tany afaka le crise isaka ny misy manao crise izy mampangotraka laisoa ihany fa laisoa ngama afaka goty le ty de tsy aizy natonga laisoa mavesatra ko tsy aizy mahatonga zany ohatroatra zay zany izy na de le ny fanafihana natao tany Kadafi tany Kadafi tany Libye tany reny azy nanapotehana ny potika eny Libye am'izao fotoana zao de lazaina fa misy an'izao zao satria tsy manaraka ny atao hoe demokrasia ny tandrefana fa ny demokrasia nareo tsy izy de io zavatra ataon'ny Poutine io ka rehefa lava ny akabeazany zao ny atao hoe zao tontolo zao koa moa zany firenena mikambana aza eritreretina hoe ho any amin'ny toerana hafa no isy ny foibe ny firenena mikambana fa tsy maintsy ao États-Unis io any am'izao New York zao de ao ny foibe ny firenena mikambana ka raha vao miteny hoe firenena mikambana de zareo hoetiny tany ny vola ampiasainao ny ka volany amerikanina ary de tsy maintsy manaranaraka fomba ny ao ianareo zany satria raha vao tsy manaraka an'io de sy manao arina io tsy mety araka am'izao tontolo zao any ka lasa misy an'izay fifandonana zay de taolora ngeva nisy manao arina fa de apetraka am'izay ny fanontaniana hoe iza no mahatonga ny olona mametraka fanontaniana hoe nahoana no hira manao ohatran'izao no nampidiriny ery DJ ao fa ireto nina tsy ampidirana anay io le ty zay tiavanay azy any ery DJ zay hirana zay revena ihany kozy nareo hoe tsy nandeha tato amin'ny DJ ka zay revena ihany io raha hira malaza eritreretina hoe ity ny hira malaza fa tsy io ka io ny revena io ny revena satria RDJ atero aty ny hiranareo RDJ no manao an'le awards noho zany zay revena RDJ le izy fa tsy hoe hira mpandeha any amin'ny radio isa le radio ary ty nanao antsoavo ny lehibe ny RDJ tamin'iny RDJ awards iny ozy izy hoe atero ny hiranareo fa misokatra zao ny taopilalaovana amin'ny taona 3 teny an'izay mihitsy nasefsava tsara le izy fa izao le izy misy hira tsy raisy ny RDJ tandremo misy hira tsy ho voaray ato mihitsy satria mba misy ny antsoina hoe fenitra ihany koa ty radio ty Rasolo Francis akany olona ny miaino e
dia avy eo zany izy lasa mandanjalanja satria raisiny avy amin'ny teny fanazavana ity ny zavatra ohatry ny hoe eniny dia lasa miteraka resabe ilay izy lasa mampantantena ny olona sarotra be ihany tonga dia tenenana hoe anay io Ahoana moa ny sarotra an'izany? Ka RDJ le izy RDJ Awards anarany loka fa raha ohatra ka tsy radio le RDJ dia azo eritreretana ihany zay satria hoe ny RDJ ataontsika hoe Cabra-Dabodo ohatra le izy Cabra-Dabodo no mikarakara an'ity awards ity dia raisiny daholo ny hira mandeha amin'ny radio rehetra fa ity le radio zay tiany ato no ataony ka raha ohatra ka hanome tsiny ianao dia le radio mihitsy nomeo tsiny hoe izy ao anatin'io radio io no misafidy ny somary ampiana farazavana kely ihany aloha ngamba fa i Thomas Joseph koa dia mety ho Rafakopy dia mety miampy ny 29 février zao le izy misy statistika ato amin'ny radio dia atao hoe statistika dia zao ohatra ny any amin'ny omidaly izy mandeha ny hira dia voasoratra foana ny hira mandeha ato ary misy mangataka hira dia voasoratra ny ato nefa tsy misy an'le hoe le volana anankiray zay dia rehefa mandeha io dia hitany statistika rehefa avy eo ny hira rehetra nandeha nandritry ny taona dia miklik fotsiny akoatra ny zavatra mifandraika amin'ny komity tsofina zay mbola isy fa matoa ny hira anankiray zany nahazo award aminy hoe ny hira nandeha indrindra tato dia satria rehefa nampidirany bany tato le hira dia be dia be ny olona mangataka an'le hira ny anjara sy adidiny mpiaino miantso aty amin'ny RDJ miteny hoe mba alefaso ranga le hira ny Cyril mbola tsy mivoaka iny ohatra dia amin'izay dia tonga dia fa hoe raha tonga le hira dia mandeha foana misy mpihira ity mars ity ozy izy ny namako ato dia moi dia distingué ka ho anay distingué zany dia kopatanana daholy ho an'ny misaotra sefo ho antsika misy bandy mpihira io bandy io tsy fantatro ary za siro fa tsy fantatrareo io bandy io ndresaka tamiko izy zaho izy nanatitra hira tao amin'ny RDJ fa tsy mety mandeha mihitsy le hira hatramin'izao fa ianao ve fa niresaka tamin'ny hoe misy komity mihaino an'le hira ange aho mbola tsy niresaka aho izy ka asaina alefa ao le izy dia hainoany zareo satria misy komity ao mihaino an'io hoe mety sa tsy mety hira ity kely fotsiny tsy nitenenako tany le bandy ratsy ny hira anao ny matao tsy nalefa fa misy ny antsoina hoe fenitra arahan'ity radio ity fa za maheno ary efa nifampiresaka ny ady hevitra mihitsy tamina teknisiana sy tamina mpanentana tato mpandefa hira fa manina kosa ity hira ity ny tsy alefantsika mihitsy tena nazava lay namana teknisiana tam'izany hoe mbola ato le teknisiana am'izao izy hoe ka io ane raha Francis misy fenitra raha n'le radio eno tsara ny parole an'io hira io fa mahakamo be mihitsy ohatra misy teniteny ratsy dia zay mahatonga an'io tsy alefa nangina nefa hira io dia malaza any amin'ny radio hafa any fa miteniteny foana zay le hira dia tsy nalefa n'ity radio ity ka zay le mba teneniko hoe misy fenitra ihany le izy ka aza dia mieritreritra nareo hoe zay hira alefa rehetrarehetra ato kosa dia handeha daholy fa misy ny hira zay azo lazaina fa hoe tsara mety ho tsara any amin'ny parole mety ho tsara any amin'ny gadona mety ho tsara any amin'ny arrangement fa ratsy le izy any amin'ny resaka hoe gadona an'le izy tena hoe any amin'le zavatra tsy faseho masoandro mihitsy le zavatra atao misy koa re studio nanaovany azy mihitsy koa raha Francis ny ratsy mihitsy koa mety ratsy ny enregistrement komity tsofina iny tonga dia mandeha ho azy mihitsy hoe raha voatson zany le paramètre momba ny son dia fa tsy mandeha izy aloha satria maharatsy ny son ato amin'ny radio raha mihaino le olona manko any trano raha tsara ny studio tokony ho tsara le hira misy adihevitra be koa nefa mipetraka zany amin'ny resaka hoe ity ve zao dia nefa ianona atao sy nalefa dia ianona atao interdit d'antenne nefa misy hira ohatrohatran'ity sy ohatrohatran'ity io tsy hoe akory hoe dia mety foana koa ny zavatra rehetra ny anahy aloha dia zay koa ny resahako satria zany hoe nisan'ny teny hoe efa eo amin'ny ambony indrindra amin'ny mpagnome award zao ny RDJ amin'ny RDJ mozika noho izany tsy tokony andrarakelom-be-andoha fa mandinika andray hoe ahoana ny azonako ny toeran'io aloha betsaka niny manao fandarana ohatrany fandarana rivotra rehefa mijery koa tsika zany ahoana reo mpanao tele amin'ny maraina tena miezaka misy nareo fa ny atao hoe morninina amin'ny resaka tele mafy kokoa ny pression noho ny morninina amin'ny resaka radio zao tsika isaka ny talata sy lakamisy mampisy sary dia efa endratr'endratra amin'izao fotoana zao moa ianao zany tsisy antony tso tokony hipetrahanao io ianao le io hito ao manatrika ry am'izay ianao Feno 15 taona ny Axibonko Madagasikara ka faly manotra fanomezana ho antsika jiaby ho anao manana tetika asa nanofy na mpamboly ianao na mpiompy na mpandrarà na mpiasa amin'ny orinasa na iza dia 15 isan-jato ny tahazana bola raha toka manao fangatana ny raikatra ny 15 marsy ianao ka miazakazafa 15 andro ihany zany
ary tadio ihany koa fa 5,7 ny tahazana-bola amin'io manatona ary maseho vola kaiky anao na antsony 03203 555 44 na ny 034 14 555 44 na ihany koa ny 033 50 555 44 Axibon Souteri. Hé, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi-b, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Maro tumuka fanapeseko fa France cola fuileko io tsare io meka mura sadi efficaci monsieur mustica cita trasi casa mia lam manice si manepucho madini jusqu'à maregeni matura piramide na miaraka amin'ny France cola. Vambe fultona nyotra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aja hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miaramita no samy salama, miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumboscope Gurjaan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumboscope Gurjaan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Sady mihinana farilaka amonanao Fa loatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isanandro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Nay sema manazava amin'ny rangahy, raha mora sola aloha manazava andramatoa. Fako amin'ny tokantrano ihany azariana amin'ny baka. Patina alika tsisy fika, fa aloha le baka ibika. Tsy aty reny meterina, fa tonga dia lasa miverina. Tay amin'ny sase tsikile, tonga dia lasa mandeha, karareo tsisy wc. Tsy misasasasa, fa mifakona orinasa tsy lasa. Gazy tapahana tsy fanarahana, tsy mivazivazy, fa izay tratra manao fanahinina voasazy. Entany tsika rehetra, fa mifako arina amin'ny vakambahoaka voafetra. Aloha ifanaja aminay e, zay e. Raha mila fanazavana fanampiny amin'izany. 034 05 214 13 034 05 214 50. Areva matsiro be izany fety ato izany a. Rehefa eo angeny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mibridge, fa crevette koa no tena masaka. Pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy akisana ry ianao fa tsy misono ny toerana. Tsy lay koa angamba te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara reny matsiro salona rehefa anao de. Na ny vidiny koa aza Pensa be, nouille matsiro. En plus d'être ennuyeux, les insectes peuvent transmettre des maladies.
Prenez soin de votre famille. Oro. Oro, votre unique solution. L'insecticide qui tue rapidement tout type d'insectes, volants et rampants. Oro, double action, une efficacité prouvée et un parfum agréable. Retrouvez votre insecticide Oro dans vos magasins habituels au prix imbattable. Oro, fabriqué en Espagne. Crédit Cosmos Mirindra. Tolotra natao anao, handrarà, piasa, aro anao izay te hanidatra ny asanao. Mividiana entana izay ilainao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 30 volana amin'ny alalan'ny Crédit Mirindra. 0 ariary ny petrabola ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fanomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Piasa amin'ny orinasa iray ao ary nahita tombontsoa tamin'ilay tolotra Crédit Mirindra satria afaka analao tsikelikely ny fanaka rehetra no vidiko tao amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko toy ny birao, ny armoara-nentina nananganana ny orinasa kely, afaka mandoa tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 30 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividiana congélateur sy frigo, nafako na produit épicerie afaka mifidy ny tolotra Mirindra, nafako nandoa tsikelikely ny vidiny entana izay nalaiko mandritra ny 30 volana be zao. Tonga va raha tia magasin Cosmos makany andinindiny fa ho raisina amin'ny mpifaligna ianao. Tanterao ny nofinofinaao. Safidio ny tolotra Crédit Cosmos Mirindra. Ararotsy ny tolotra hatramin'ny 20 martsa izao. Vente flash ny fils sy 20 mars. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Feno 12 taona ny Axie Bank Madagasikara ka faly manolotra fanomezana ho antsika jiaby. Ho anao manana tetikasa na nofy, na mpamboly ianao, na mpiompy, na mpandrarà, na mpiasa amin'ny orinasa, na iza dia 12 isan-jato ny tahazana bola raha toka manao fangatana ny raika hatrany 12 martsa ianao. Ka mihazakazafa 12 andro ihany zany ary tadio ihany koa fa 12 isan-jato ny tahazana bola amin'io. Manatona ary masevoa akaiky anao na antsony 03203 555 44 na 034 14 555 44 na ihany koa 033 50 555 44. Axie Bank Souteri. Mandritra ny fadim-bolako, Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro, na amin'ny alina, milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton, na le bleu vita amin'ny alvéolé, mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Ny amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ amin'ny ity maraina ny voalohany volana marsa 2020 ity. Ny fifandraisantsika amin'ny anivelany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao namoaka fanambarana miaraka ireo masovo monina sy miasa eto Madagasikara ahitana ny solotenan'ny Alemana, États-Unis, République Corée, Frantsa, Japon, Norvège, i Royaume-Uni, Suisse, ny fondrana Europeana mahakasika ny zavamisy any Ukraine izay notafian'ny tafika Rosiana raha fehezina dia manameloka ny herisetra sy ny fanafiana ataon'ny Rosiana any Ukraine ireto vondron'ny firenena miasa eto Madagasikara ireto ary miantso ny fitondram-panjakana malagasy anao fanambarana amin'ny be maso amin'ny firaisakina amin'izao tontolo izao ka hiara-dalana amin'izy ireo. Izy fionambe izay ho karakarain'ny firenena mikambana andraisana fanapa-kevitra mahakasika izany ka anasana ny Madagasikara ny ho avy andray anjara amin'izany hetsekilany tsy ny andrelona ny masovoin'ny Rosia fa tonga ihany koa ny ona nitondra ny fanazavana ny antony nahatonga any Rosia anafika any Ukraine tao amin'ny masovo tao amin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Andriamatompo Patrick Rajoelina. Manoloana an'izay fanambarana nataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena omaly izay tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia mananao fanambarana ihany koa zareo teo anivon'ny atoko politika madio na ny APM izany manameloka iny fihetsika izay ataon'ny tafika Rosiana ka niditra ankeriny tao Ukraine iny etsy ankilan'izay dia miantso ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo tsy hitsabaka amin'io raharaha io ary nanaitra ny fitondram-panjakana malagasy koa fa fotoana izao hiatran'ny APM
tokony sy anerena amin'izay ny aelany ny frantsay ihany koa ao amin'ireo nosy Madagasikara ka amerenany amin'ny Madagasikara izany île zay parsa izany. Pejiny sosialy manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana izay tsy nisiny ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitondram-panjakana malagasy hatramin'izao dia nanapa-kevitra ry zareo mpiaro ny zon'ny mpanjifa fa hidina an-dalambe amin'ny 15 ny volana marsa izao izay andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa isy dia be raha ampilaminana izay ho tanterahan'izy ireo miala avy ny Ankorondrano ary ifarana eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey amin'izay fotoana izay angataka alalana amin'ny ben'ny tanàna sy ny préfet de police izy ireo satria dia nanambara ny mpitarika ity hetsika ity fa andro maneran-tany io ary fety io ka tsy tokony akory ary ilaina fahazon-dalana kanefa ho fanaran-dalana dia angataka alalana ihany izahay. Pejiny fampianarana manome 420 ora ny ministeran'ny fampianarana ambony ny mpianatra eny anivon'ny polyteknika Vodivorona amahana aingana ny fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo izay efa tara efa bolana izay aorian'izay raha toa ka tsy misy ny mbola famaliana ataon'ny ministeran'ny fampianarana ambony an'izany dia isy ny hetsika goavana izay ho tanterahany reto mpianatra eny Vodivorona reto indray. Vaovao an'ny kolotsaina anio ny hotolorana maro-boninahitra etsy amin'ny tranombokim-pirenena ireo mpanentana fandarana sy mpiasa amin'ny haino aman-jery maromaro izay voafidy hisalotra izany ny ministeran'ny kolotsaina mono anolotra izany maro-boninahitra ho azy ireo izany. Tontolo ny fanatanjahantena no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity andeha kelitsika ikopaka ho any ndafiny rikany manodidina an'ity ady ny Rusiana sy ny Ukrainiana ity satria dia sazy entitra no nalatsaky ny FIFA ho andry zareo Rusiana fa dia tsy mahazo mandray anjara intsony aloha amin'izay rehetra FIFA nanana ka karakarain'ny FIFA ny ekipam-pirenena Rusiana ny baolina kitra Rusiana mihitsy tafiditra ao anatin'izany ny fifanitsanana ho an'ny lalao savaranonando ho an'ny fidinany amboara eran-tany izay tokony ho totosaina ny 420 ny volana Marsy izao ka eo na ny Rusia amin'ny Poloina dia foana avy hatrany ny ekipan'ny Spartak ny Moscou izay tokony handray anjara amin'ny Europa League dia foana avy hatrany ihany koa izany rehetra izany entitra ny sazy nomen'ny FIFA andry zareo Rusiana. Ankasitrahako ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity iandrianina no tetsy amin'ny tantsorika teknika manasantsika rehetra hatrany androy tsy tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny heure DJ mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitarian'Andriamanitra. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao ye miaraba Kodara miaraba Larissa miaraba teknisiana miaraba Tale miarabantsika rehetra eto amin'ny fandarana rivotra salama Tale salamaty volana marsa vaovao ty izy vao mahita anao zao miarabantsika rehetra misy loasaina Tale za zao ny asainareo eto dia inona no resahana dia resahantsika eto daholo le fanazavana amin'le resabean'ny olona reny moa zany Tale mba tiana ho teneninao eo valianao hoe inona ny azo valiana misy voatenin'ny Francis teo zany le izy hoe ny fandarana RDJ mozika an'ny RDJ dia nisy etaeta omaly zany nisy etaeta hoe azo atao ve satria ny RDJ mozika zany efa zavatra mipetraka dia efa lasa ohatrany hoe tsy teteny an'le frantsay fa teny ihany lasa référence amina zavatra le izy dia mba fangatahan'ny olona izay mifanerasera moa zany eo ny artiste sy ny rehetrarehetra hoe azo ny RDJ atao ve sokafana le izy zany hoe atao awarda zay mila diniana lalina vita lesa tsy tena mila diniana lalina tsony zany satria tena ampendohana mihitsy dia efa zay moa zany ny fototra ny raisina tanatin'le RDJ mozika teny hoe RDJ mozika zany hoe mozika
mandeha amin'ny RDJ. Zay aloha zany ny fototra izy. Ny zavatra azo elana amin'izay tenen'ny Eric zay satria marina dia marina mihitsy zay. Mety tsy voatery reny efa enitsika le tafiditra anatin'ireny mozika tsara indrindra eto Madagasikara. Tsy piako eto Madagasikara. Kanefa ireny kosa aloha ny tsara indrindra teto amin'ny RDJ. Dia ilay izy RDJ mozika fa tsy anarana hafa hoe mozika. Dia ny zavatra tsotra fotsiny angamba ny amiko no ataoko hoe resahana ho an'izay maniry zany mba hitsofoka anatin'ireny. Mety andraikitry ny teknisianina koa ilay izy afaka resitsika amin'izay lafin'izay. Ohatra ny teknisianina maheno na i Godard maheno hoe za avy tany Ambatondrazaka nisy hira ohatr'izao tena nahafinaritra andraikitry Godard miresaka an'ilay mpanakanto. Dia hoeto makaty izy dia apetrao ato amin'ny radio ny sanganasany. Zay zany hitako hoe andraikitry tsika ato anatiny RDJ mba ahafahan'ilay izy mivelatra kokoa satria référence tokoa ilay izy. Ary hatreto aloha tsy hoe miambo fa mba anisan'ny etsika anankiray andrasan'ny be sy ny maro iny isa-taona ary ho ataontsika foana fa tsy hoe le izy talefa mazava amin'ny olona ny hoe an'ny RDJ le izy fa le hoe mba atao award azoko ka fa tsy andraikitsika angamba an'le izy satria tokony andraikitry ministera ohatra zany mba manao awards mihitsy ho an'ny mety hoe ministera kolotsaina ohatra ho an'ny mpanakanto hafa manerana ny nosy andraiky ary azo atao ny tiara mihitsy tsy atao hoe manerana ny nosy ka fa raha atao eto Antananarivo fotsiny miaraka amin'ilay haino manjery sasany ireo satria raha vao le ministera indray manao izy ary zany mino fa tsy hanao izy satria efa RDJ mozika le eo mino matoka tsy matoka fa raha hanao izy dia resaka cinéma dia resaka mety vidéo no ataony fa tsy manakana ihany koa ny hanao aloha raha mbola misy nisy fotoana misy fotoana nisy haino manjery anankiray niaraka niara-dalana nanaontsika ny awards mihitsy ary tena hita mihitsy indray hoe samy hafa miankina amin'le programmation le télé sy le radio teo zany fa asa be fa zay zany aloha angamba ny ambaratonga voalohany afaka atao raha ohatra ka misy izay etaeta zay dia ny hoe isika ato anatiny no manamafia manazava an'izay zavatra zay mba anatonany ireo mpanakanto na ihany koa zao vao tsy ela fa vao maly hariva ohatra zao tao amin'ny message privé an'ny RDJ tao mpanakanto avy any Europe any izy malagasy manao featuring amina artiste européen dia izy manahoana raha hitsofoka dia zay ny tenenako hoe misy ary zay zany no ezahana ho apetraka isy ataoko hoe mail anankiray zany ho apetrakatsika izay ahafahany alalany be sy ny maro zany mpanakanto rehetra maneran-tany hoe raha andefa hira ianao dia afaka mandefa hira amin'io boîte mail io dia manisy contact amin'izay fotoan'izay afaka hoe enona le izy dia raha ohatra ka tsara le izy dia isika indray ny hiezaka mety hoe hiantso hoe mahafinaritra ny hiranao fa mba meo ny mombamomba ny zavatra io mba elana an'le hoe zahay avy aty iosy aty ahoana ny fomba tongavanay ao Analakely eny marina aloha zany dia atory izy mandeha amin'ny lalam-pirenena dia rehefa Tanjombato manontany zay angamba ny azo avaly amin'iny fa sady manara ohatra ihany moa tonga eto amin'ity plateau ty misaotra ny ireo mpanakanto rehetra izay namaly ny antso tamin'iny RDJ mozika iny na mifahatongavana tany amin'ny CCI zany na ho an'ireo mpanolotra ihany koa izay tonga maro nanome voninahitra ny RDJ mozika antsika iny eo ihany koa ireo mpanohana dia ny Orange Madagascar tsy Madagascar izay isaorany etona foana satria tsy mora manao zavatra dia eo ihany koa ny ekipa rehetrarehetra ny RDJ izay tena nanao zavatra azo lazaina fa tena nahafinaritra ary mino fa afa-po daholo ny mpijery ny tokantrano eny efa natsidika ao avy hatrany moa le izy talefa saika voanontany ihany hoe natsiaro venao hoe afa-po tamin'ilay hetsika ny RDJ mozika farany teo tamin'ity taona ity afa-po ve tsika afa-po ve tsika raha afa-po maty tsy maty ka maty ka alana ny fonao tsy fatanao afa-po eny tsy zato isan-jato aloha zany satria misy indro kely foana fa efa mihatsara ary noko marina fa amin'ny heritaona mbola tsara lavitra
no ireny indray. De mirary soa foana ny maniry ny mpijery mba ho avy amin'izay amin'ny fotoana tena tokony zay zany tena ingeza be eto anatin'ilay izy fa 200 sisa no mitondra le aretina be mantsy manontany an'iny hoe maninona ny tsy asiana publika aminy natao tournazy ny RTG miezaka foana mba manaraka ny lalàna velona misy moa zany de ny lalàna velona misy de reny décret nivoaka tamin'ny volana décembre reny zay mbola amiko aloha mbola tsy niala tsy miala l'izy de miezaka manara-dalàna arak'izay efa miara-miaina amin'ny aretina moa am'izao fotoana zao tsika de raha sanatria hoe amin'ny heritaona indray mbola misy zavatra toy ireny de jerevana ny fomba elana azy eo ny anetana nanovana vaksiny foana satria rehefa mitombo ny manao vaksiny de miaina ny fivezivezena an'le aretina de mba misokatra daholo ny zavatra rehetra skaf daholo ny zavatra rehetra mba hidiran'ny mpijery zay fanirina satria efa mba manomboka misokatsokatra kely indray zao atoato raha reny vaovao enitsika ireny satria zao ny substance mino ary matoko fa isy fanofoanana am'izay am'le le zavatra nitranga reny mazava ho azy ao am-panajanany mbo andeha daholo ny hetsika rehetra ny RTG ararotana ihany mahita anao trade généraly ny zavatra ohatran'izao satria isan'andro ianao no tratreto noho ny andraikitra maro sanina manahoana mety ho avin'ny RTG fa isan'ny be mpanontany indrindra zany izy mety mba hiazo eritreretina ve nisy ny fahita lavitra hono ndray andro any fa tsy efa fahita lavitra ve ty mandeha tsy mbola izy ty fahita lavitra efa hita lavitra ihany aloha zao fa efa ao anatin'ny misy davitra maro moa zany mila rahana misy ihany koa zava-miseho manodidina ny tontolo ny aina aman-jery ny tontolo iainantsika amin'izao ny sin'ny aretina sy ohatr'izay fa apetraka ny amin'ny ao ambony zay le izy fa ao de fanirina mba hoaingana zay zavatra efa ao anaty planina mihitsy ny sin'izay fahita lavitra zay ary amin'ny heritaona aloha ngama kosa aloha efa tokony ny RTG mozika zany tokony efa hanana ny azy zay mifaniritsika rehetra moa zany manolona tsony ray fiaraha-miasa izao fanontaniany ny olona anankiray to ato manao hoe terinao zany le sanganasa fa tsisy mangataka mihitsy de tafidy de tafiditra ve hony any le tsisy mangataka le izy rehefa voasafidy le mozika de misy ny atao nouveauté de la semaine de mandeha zany hoe atolotra forcé mihitsy le izy tsy atolotra aloha le izy de rehefa aveo rehefa atolotra le izy de atolotra de matetika misy domberina moa zany le dina izy rantsika zao fa iny efa natolotra ka le mozika vaovao zany de atolotra le izy amina fandarana maromaro zay enitsika eto amin'ny radio de tenena mihitsy tia ny lohateny sy lohateny kira sy ny hira de aveo am'izay matetika tsy eto amintsika ihany koa tsy inona le izy mety natery le mpanakanto fa mandeha ny kafa koa nge de olona any tsisy hoe mpieno hoe RTG ihany noko fa tsy meno japeo hafa tany atao evake koa nareo izy manana fandaharana raha tsy diso isaky ny asabotsy resaka hit-parady dakotsarta le anarany dakotsarta le anarany rahabeny ty olona ty dakotsarta de rehefa tsy tafiditra ao anatin'io ve ozy izy zany de tsy tafiditra ny zatra tonga de azo lazaiko de tokony tsisy hira ary tsy misy mihitsy hira tonga any amin'ny RTG mozika ka tsy nandalo ny dakotsarta io inona ny antony satria ny dakotsarta ny atao hoe ny hira 5 tsara indrindra tamin'ny herinandro ka rehefa tsy tafiditra anatin'ny 5 tsara tanatin'ny herinandro ve anao de anatena fa hiditra anatin'ny RTG mozika tsy fantanina eny ampanidinana moa satria za avy nivoaka teto zany de niantsony olona misy avita olo aloha antanina momba an'le awards iny zany eny fa olona mandeha amin'ny cyber tatsy ny kategoria fotsiny zany no fanirina amin'ny fitiavan'ny mozika manokana ohatra de anjaran'ny RTG moa zay satria RTG koa zany ohatran'ireny gazety reny hoe gazety nga fimemezana ny ao gazety le tsy teneny kory de mila favendrana ny ao de gazety anankiray ary de niatsy amin'ny avarapatana no ao de ohatra zany izy nyteny ny jazz sy ny art underground de ozy raha vao misy 5 fotsiny ohatra hoa karazakira amin'ireo kategoria ireo ka mandeha le izy tsara ny fanamboarana azy sy ny sisa mety isy awards momba an'izay rehefa tonga le fotoana ny awards
ka zay teneny misy ny catégorie exceptionnel manko nanaovanay filokody maly hoe indreto ara ny santinakira ao amin'ny catégorie inclassable de mety izy koa zany ny catégorie inclassable amin'ny award zany manaraka fa io misy le comité tsofina de comité paindrena de ny radio de ny statistique amiko zany reo zavatra anakefatra reo tokony ifameno no fototra mampisy fototra manazava ny RDJ mozika fa zay lazay zay teny côte zay mihitsy l'izy le am'le fisokajianany le mozika karazany tsara satria zay aloha l'izy tsara aloha le mozika zay vao mieritreritra sokajy fa tsy andao eritreritra sokajy de mifenona hirana de ratsy azy ao anatiny fa ohatr'izany zao no nahatongavan'ireo mozika hoe chill io tsy le boisson fa tena mifanojo fotsiny l'izy fa hoe mba chill zany chill matsy l'izy hoe mozika inonao le rehefa atoandro iny rehefa mandevindevikanina iny de ohatr'izay ihany keo le mozika misy hoe acoustique zao tonga atao de zay koa mahatsara ny RDJ zany rehefa nanomboka nisy acoustique l'izy de tonga am'izay koa mpanakanto mamorona mozika acoustique be de be zay ihany keo l'izy zany hoe faniriako raha faniriako za zao ny mozika karazana mozika tiako za zao tia an'le jazz reny za zao somary R&B tena amorona hira jazz le izy manko nisy corona aloha fa raha ny faniriana artistika tokoa anisan'ny mozika zay intemporel zany no tena andrasana ao anatina catégorie sasatsasany zany hoe nisy ny popy aloha zao de ravoravo be hoe nisy hirany popy zany nahazo mari-pakasitrahana zany akory tsy midika fa hoe le hira tamin'ny catégorie le ankehitriny reny satria fantatra fa nisy olona nahazo awards tamin'ny alahady iny fa manao cheval de bois indray mandeha mihodina izy ka raha vao tsy miezaka mafy izy tsy voatsindry ny hirany io rehefa manaraka ary afaka mitanisa rona telontsika nahazo awards fa tonga de takonjavona rehefa avy eo ny antony manindry tsy maramara mitady vola mafy eny sarotra be ny hoe tiandray awards ndray de indray izy afaka 10 taona mahazo indray de ny famporisihana moa zany de miaona ampijery foana misy manontany koa to raha sifo hoe maino tsy rasiana tsiny koa le catégorie buzz ka zay le izy le buzz zao le karazany teneny côte teo misy hoe buzz c'est un buzz ça passe et ça ne revient plus matetika za zany moa zany za tena sy d'accord amin'ny mihitsy satria ny antony ny resaka kolotsaina ny zavatra tsara ny tokony hovoizina fa tsy le zavatra ohatran'ireny fa le izy koa amin'ny fandaharana koa le izy fandaharana ihany koa le RDJ mozika mba misy alavoly ihany koa tedavina anatin'le izy de mba asiana saosisosy kely ratsy be raha isakafo ohatr'izao fa tsy maintsy mba asiana sakay kely fa sakay tsy maharitra fa tsy atao sakay eo foana fitsinina ve saosy zay tokoa aloha ny teneniny tao an-tranonay hoe mila sakay le izy fa mba sily saosy ndray de ovaovaina le sokajy zany tsy voatery izy foana tsy hoe nisy sokajy acoustique zao tamin'ny taona iny ka hoe ohatra amin'ity taona ity de voatery izy fa ohatr'izay mihitsy le izy hoe rehefa tsy ampy anankifity eo no tena tsara azo raisina de tsy raisina mihitsy de araka le teniko hoe tsy andraraka satria izy no eo amin'ny toerana manao award zao de sady mahazo télé izy no malaza ato amin'ny radio le izy de hoy le mpijery niaraka tamiko teo zany hoe misy longueur le fandaharana iny zany azontsika azavainy misy longueur kely le fandaharana satria le olona lasa mankany an-dakozia izy no sakafo sisisisa ny eo amin'ny fametrahana ny sponsor na partenaire annonceur de ny eo amin'ny montage amin'ny elanelany resaka mozika sy ny fanampoizana hoe zao zao nipotra eo zao zao nipotra eo zay ny fanamarian'ny olona aloha raha nikaiky azy zany ny atao hoe longueur zany rehefa mijery fandaharana amin'ny télé na mijery film de misy fotoana ianao zany hoe efa eo am'izay kosa fa mbola le vehivavy le manjaitra ny akanjony kakakakaka ihamba mbola mijoro reny izy rehefa zay fa ny réalité ny anesialisme moa zany fanirianay amin'ny heritaona de hoe misy an'le hoe hira tena tsy nalaza mihitsy fa amorona zay mantsy fo eo ianao ny teny aza sina hira afa le buzz fa le reny tena tsy nalaza mihitsy tsy nalaza rehefa nisy nanatitra iny awards any feel good iny zany hoe ny hira staff zany hoe ny ratsy de aterina par silence any an-trano le olona izy zay fotsiny de mitondra caméra tsy mantsika orena toka sady zay ahoana tsy mahay mijery an'le zavatra itsy
zange mitezaka mafinaritra makoa makitosy le antsika jiaby ho anao manana tetika asa na nofy na mpamboly ianao na mpiompy na mpandrarà na mpiasa amin'ny orinasa na iza dia 5 isan-jato ny tahazana-bola raha toa ka manao fangatahana ny raikatra ny 5 marsy ianao ka miazakaza fa 5 andro ihany zany a ary tadio ihany koa fa 5 isan-jato ny tahazana-bola amin'io manatona ary masevoa akaiky anao na antsony 03203 555 44 na ny 034 14 555 44 na ihany koa ny 033 50 555 44 ak c'est bon souteri Sohid, mivarotra telefôny na marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Misokatra ho anao hatrany toerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny enceinte Jumbo Score Ankorondrahana isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araky ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Misokatra ho anao hatrany toerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny enceinte Jumbo Score Ankorondrahana isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araky ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Sady mihinana farilaka amonano. Faloatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa zany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy tsirony vanille sy banane. Ny Baobab Bank Madagascar amin'ny alalan'ireo maso-ivony 7 dia manome tolotra maro miaraka amin'ny fanokafana kanto anao izay tsotra aingana azo antoka. Tolotra natao anao mpiasa, mpivarotra na mpandraharaha. Fanokafana kanto efa misy carte bancaire na chèque, assurance na fiantohana, findramam-bola hatramin'ny fiainany tanjanam-bola hatramin'ny 5,700 isan-jato. Ary tolotra maro samihafa mamaly ny etaentanao. Manantona ary ny maso-ivony Baobab Bank Madagascar akaiky anao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Naisema manazava miranga raha mora solaloha manazava andramatoa fako amin'ny tokantrano ihany azariana amin'ny vaky fatana alika tsisy fika fa aloha le vaky biky tsy aty reny meterina fa tonga dia lasa miverina tay amin'ny sase tsikle tonga dia lasa mandeha kanareo tsisy wc tsy misasasasa fa mifakona orinasa tsy lasa raha tapahana tsy fanarahana tsy mivazivazy fa zay tratra manao fanahinina voasazy etany tsika rehetra fa fakorina amin'ny vakambahoaka voafetra aloha ifanaja aminay zay raha mila fanazavana fanampiny amin'izany 034 05 214 13 034 05 214 50. Arriva matsiro be izany fety ato izany a. Rehefa eo angeny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho lay mbohitra fa crevette koa tena masaka pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misy akisana ry anao fa tsy misolo ny toerana. Tsy le zay koa rangama te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara ry nouille matsiro salona rehefa anao ne. Na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro. Ny oram-baratra, ny masoandro, ny natiora, ny voninkazo, ny lokony manodidina tokoa no mandravaka ny tontolo androntsika. Ary mbola mpiavaka kokoa ny tontolo andronao, safidio ny loko Iris. Na olon-tsotra ianao na maty hanina, natao anao ireo loko sy traitement pour bois Iris. Iris, peinture d'exception. Azadindro, ny teloko hatramin'ny 5 martsa ho avy izao. Mividiana loko Iris eny amin'ireo mpivarotra voatonona anaty page Facebook. Iris peinture d'exception fa mety azo loko ianao. Salut, joyeux anniversaire. Mandina sy malamalama ery ny lasany e. Rasoir Bic ihany akino ampiasay koa. Sady maranitra tsara ny maharitra ny rasoir Bic. Ho anao vehivavy koa,
efa misy rasoir Bic 1 natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir Bic 1 ampiasaina isanandro. Grande ouverture du nouveau magasin Jiffy à Annalakale. Jiffy? Mais c'est qui? C'est votre magasin aux idées de génie. Tout en or, déco, rangement, idées cadeaux, ameublement, jouets, enfin, tout pour la maison et la famille. Redis-moi ça. Où ça? Jiffy se rapproche encore plus près de chez vous et après son premier magasin à Jar, votre deuxième magasin ouvre ses portes dans l'immeuble Urbania à Annalakale. Alors, plus un instant à perdre, des offres inédites rien que pour vous tout au long de l'année. Jiffy des idées de génie. Feno 15 taona ny Axibonko Madagasikara ka faly manotra fanomezana ho antsika jiaby. Ho anao manana tetika asa nanofy, na mpamboly ianao, na mpiompy, na mpandraharaha, na mpiasa amin'ny orinasa, na iza dia 15 isan-jato ny tahazana boly raha toa ka manao fangatahana ny raikatra ny 15 marsy ianao. Ka mihazakazaha fa 15 andro ihany zany a, ary tadidio ihany koa fa 15 isan-jato ny tahazana boly amin'io. Manatona ary masevoa akaiky anao na antsony 03203 555 44 na 034 14 555 44 na ihany koa 033 50 555 44. Axibon Souteri. Mandritra ny fadim-bolako Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro na amin'ny alina milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton na le bleu vita amin'ny alvéolé mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Crédit Cosmos Mirindra. Tolotra natao anao, handrarà, fiasa, ary ho anao izay te hanidatra ny asanao. Mividiana entana izay ilainao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 30 volana amin'ny alalan'ny Crédit Mirindra. 0 ariary ny petraboly ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fanomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Piasa amin'ny orinasa iray ao ary nahita tombontsoa tamin'ilay tolotra Crédit Mirindra satria afaka naloha tsikelikely ny fanaka rehetra no vidiko tao amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko toy ny birao, ny aromaranentiko nananganana ny orinasa kely, afaka mandeha tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 30 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividiana congélateur sy frigo, nafako na produit ny épicerie afaka mifidy ny tolotra Mirindra, nafako nandoa tsikelikely ny vidiny entana izay nalaiko mandritra ny 30 volana be zao. Tonga va raha tia magasin Cosmos makany andinidiny fa ho raisina amin'ny mpifaligny ianao. Tanterao no nofinofinaao. Safidio ny tolotra Crédit Cosmos Mirindra. Ary aloha ny tolotra hatramin'ny 20 martsa izao. Vente flash ny fito sy valo martsa. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny valo martsa. Cosmos, votre partenaire de confiance. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Tsy tadidiko tsony. King Kos ngapany. Misy zatra fanamarinana kely fotsiny aloha mangataka miantso ny ino zateny bajaka miantso ny mpanao gazety rehetra mba aka ny karany zany ao amin'ny anta ho an'ny karatry ny mpanao gazety zay efa nahavita izany mba antsony anareo mba handalo ao amin'ny anta zany ny OGM ny mampita ny hafatra mba aka ny tsika voanao voangataka tokony manana daholo fa voangataka tsika miantso anareo zany mba alaivo ny karatra reo fa tena mitangorona loatra le izy ao zany de sahiratsaina ihany zareo. Allô. Yen tompo salamo. Manahoana tompoko? Saika mba hiteny mikasika an'le varotra iny le hoe amidy any amin'ny épicerie ohatran'ny hafahafa be le izy fa hoe 500 ny kapoka 500 ny kapoka nefa le izy rehefa hoe 500 ny vidinao de ana safony le izy fa raha hoe feno ny kapoka de 30 sy 500 misy mivarotra tsisy madiko zany hoe latsaka kely zany le izy raha 500 safony fa tsy atao feno fa feno le izy de safona le amboniny iny de atao tena juste amin'ny kapoka zany zay hono 500. Pahamarinana sy ampahantsorana izy io zao. Faritaiza nanao ny Ambomanandray aty Ambomanarina? Ambomanarina Ambomanandray. Hitako le mpivarotra.
Zany hoe mila ny mba fahasahina ampatsorana ho antsika zany a dia mandeha amin'izay tompona ndraiky aloha jerena dia tantaraina indray izy hoe ahoana ny hainony an'ilay izy jerena an'ilay izy satria manjary le hoe awarja manjary ohatra fa manina ny hiranay no tsy ka zay mihitsy moatsiny lasa mandratsy an'ilay fanjakana le izy tsy dirako zay izy mampirisika anao zao izy ankasitrahany ianao e ankasitrahako ianao tam'izay antsy voalohany zay ato misy miresaka avy hatrany hoe manahoana ny ohatrinona ny mandefa hira ao amin'ny RDJ dia valiko izy hoe mandalovy ianao hanazavana azy fa eny tompoko manao tompoko salama tompoko mba hitenikely ranga azafady momba n'le fandraisana pension eo amin'ny zany hoe amin'ny efatra maraina ny be anitra dia efa milahatra eo fa zany fa efa sosoina fotsiny sasany ny maka ny bulletin de pension sy problème fa raha soka teny amin'ny valo ato dia mizara bulletin de pension le mpizara eo fa le mpandray vola le eo amin'ny caissier alors maheno anao le eo amin'ny caissier amin'ny sivy zay vo tonga amin'ny sivy dia mbola mihinaminan-kanina kely eo mety asa amin'ny sivy Martin mandalo Martin zay tokony mba problème anay fa be anitra fandray vola amin'ny percepteur ambandio le ary amin'ny sitera io moa zany e eo amin'ny sitera tompoko zay indrina dia rehefa voaresakitsika eto indray izy a dia enotsika indray no mba resaka ataony sy ny fandaminana ka ianao raha afaka maka le vaovao aly dia mba tantarao eto ihany eny tompoko rehefa mandray pension dia nareo indray rehefa avy any lefa sovatana fa tandray am'le mpanentaka rehefa avy eo vola kely lasa le izy moa zany fandraisana pension io samy manana fomba fiasa le percepteur reo e fa misy aloha raha ny raisiko ohatra kaiky fotsiny zao zareo etsy sotry tena maraina be zareo dia miditra tena maraina be koa zareo dia mamoaka vola fa zareo le maika odiko hoe makaleon'io le anfiry vao tonga le anfiry dia motsy ka eny tompoko allo salamo tompoko mera olona aty aminay tsamazy ny fandarana rivotra tsy mahazo fandarana rivotra izy io aty Atsirabe ny Atsirabe ohatran'ny tonga dia arahoto kely ihany misy fanamboarana ny trano fipetrahan'ny émetteur atsika satria nifindra trano dia efa andalan'ny famitana azy angamba ny ataoko hoe eo amin'ny 10 andro eo fa farafatarany dia miverina ara-dalàna ary tsy ho tapaka intsony mialatsiny indrindra tompoko ny filotalia général mihitsy zay namaly anao vantan'izay ianao fa mazava tsara mihitsy nga fanazavana izy io mianto jiramasa izy hony eny tompoko lasy dia verena kely kodara maro be mihitsy zay fitarainana atao Atsirabe zay talia hoe tsy mandeha tsy maheno ampitiavana ane le mpiaino teny fa tena ilana tsiny ye mandroso ary zay tsisy raha avako ao pira kategoriny io salama tompoko salama mpiaino hira kategoria rehetrarehetra amaly kely an'le amina teo fotsiny a ny fahafantarako hitanareo le resaka pension zala mpiasa pension re zany mampatonga anazy amin'ny 6 vola milahatra reny maka ny vola any amin'ny trésor dia nefa le vola tsy azo entina any an-trano remarka hitako zao ny any aminay tsy tononoko le anarany fa mbola amin'ny 10 ary ny any fa mbola zany ary mbola amin'ny 6 zay aloha zany remarka hitako fa dia iza le mihinan-kanina zany ka le mihinan-kanina indray hitanareo zareo nga manao journée continue le mikaly goûté kely Martin le masony le be antitra efa naona be zay le teo ka fa mazava tsara zay ataona izy dia inona ny hitondrany an'le izy avy any makany amin'le perception zay mito matsiny mampatonga secret exact be sy anina fa ndray zareo mandeha taxi ndray zareo mitondra automobile normal zay ihany zay aloha ny hitako dia ny ankoatran'izay le resaka varotsindry teo
mikompra kely an'le olona fa tsisy tombom-barotra mihitsy na ny ariary ary satria nisy olona zao tonga tao aminay a hoe varotra hoe afaka varotsinjo be nareo de natao ny calcul fa tena ambivotra dia ambivotra ka io ohatran'le taxi be milaza fa maty antoka ihany io de aloha tsy mandray rehefa ohatra ka fa raha didy ndray le izy de ny am'toerana manokana zay aloha de marina okey mato daholo salary io moa zany tsy inona zany zao maraina nanatitra zavatra olona tery akady tapaka varatra zany midina makeo amin'ny skate park de milahatra gauche à droite miala ny marikatsoa fa allo miaraba tompoko le izy miverina amin'ny fotoanany deba tamin'ny fotoanany lahatra savony sy vary sy menaka le mahita an'le arona hatramin'ireo oviana zany moa zany no fandehan'ny fandaminana mikasika an'io satria ny toerana hafa manokana tsy biraboky tany afaka miditra foana nareo de misy zao ny ery akaiky ny fiangonana manokana akaiky ny ambassade américaine le izy amin'ireny zao le izy deuxième année en première année efa tsy le cinquième année tsony ny tsy fahazonany vatsim-pianarana izy ireo mandritra ny efa-bolana zany no isan'ny manairana izy ireo ny équipement koa mbola ao anatiny manairan'ny fitondram-panjakana ny ministera mame 420 ora izy ireo andaminana an'izay olana rehetra zay ho an'ny mpianatra eny tompoko salamy sakiteny nga am'le resaka jiramaty sao de mba afaka ajanona am'izay raha anaty autorelevé ty ao manjeraka be anampy resaka anao mihitsy rehefa avy eo satria tratrany ohatr'izay de nisy mpiasan'ny jiramaty tonga andeha anao relevé de alefasiny ianao de iresaka rehefa avy eo tena mandreraka be satria lasa ohatrany ianao indray manao ny asan'ny jiramaty zay fotsiny zany mba etaeto de mba afaka miresaka kely am'le resaka mozika alefaso hoe am'le resaka mozika indray fomba fijery tena samy tsara daholo aloha le izy mahafinaritra fa ny asany zao ny tena hoe hitako misy hira tena marina mihitsy hoe tsy mandeha aminareo nefa hira tsara le izy eo mba haiko hoe inona ny vahaolana am'izay le vahaolana moa le efa hoe manato trano le mpanakanto fa nefa RTG koa tokony mandeha maka RTG koa tokony mandeha maka iza kosa de hoe maka fa mba hoe mitsonga kosa ka misy ohatra hoe trano mpamokarana mety azo atao ka mety ho azo atao le izy ka de ny tena hitako hoe ny amaritako ny hira tsara zao hitako anaty mariazy ohatr'izany tsy le filaza mihitsy zany le hira be da be anaty mariazy fampandihy any le nataony ouverture tamin'ny sabotsieriny eo ia zay fa eny ary tompoko mazotoa ny fifampijerena aloha zay ilaina mihitsy satria rehefa mihaino hira mihainotsika tsara ny lala masaka ataon'ny mpihira sasany rehefa misy mangady hoe rythme ohatrohatran'ity de misy tena miaraba ny RTG miaraba tompoko momba an'le Russie sy le mpifanandrina aminy naneho fanambarana zany ny maromaro Europa hoe mba hiara ombon-kevitra amin'ny Madagasikara amin'ity zavatra herisetra ataony Rosia ity raha za zany tokony mba ekena eny satria ny herisetra tsy miditra le ferantsika fa noho le herisetra zany no resaka ao teo ny herisetra no lavitsika zany hoe tsy mety herisetra manameloko androsia amin'ny herisetra satria amin'ny arakevitra koa ny anoerana androsia fa le herisetra taona ny herisetra zany tsy azo ekena mihitsy na iza sehatra misy herisetra tsika koa nge tamin'ny deuxième guerre mondiale efa nanatevina ny vavadiny Europe tsika ry général Ramarola ny général Ramanatso ny reny le miaramila tsika taty reny na de nakany fa le izy amin'ny ankapobeny tena mila mamaky ary na afaka mangady tantara mihitsy isika momba ny Europa atsinanana zay vao miditra miaraba tompoko nambarany mba hitaraina kely de aty amin'ny girara aty amin'ny service de maladie respiratoire tena problema zany efa indroa antratra zay tamin'ny taty tamin'ny banzay tonga ianao avaly maraina laharana 5
tonga ny amin'ny 1 taondro larana voalohany mbola tsy voaray, larana faharoa tsy voaray, nefa ianao milesa service de maladie respiratoire izy resaka aretina mahasepitra aretina. Dia zao zany za zao tonga tena contrôle fa vady amin'ray ny tonga zay mbola tsisy dokotera, tsisy nizaniza mandray fa dia mipetraka fotsiny miandry. Fa kategoriana ilay anao. Dia ohatra ny lasa mandreraka be raha ohatra izay foana ilay mampalahelo zany ilay tsy fahamatorana nefa ianao service public tokony mba maty fa manao zavatra. Fanaitairana tsaratsara ihany zany resaka rostelo izay tsy perception jirama dia resaka dokotera. Zany hoe ny compréhension ny dokotera azontsika ihany fa ny ao amin'ilay roulement ro manao ny asa no tokony fandaminana. Zay raha angava mazotoa daholo fahasalamana ho anao? Kely fotsiny man'ilay resaka le auto-relevé tamin'ny volana janoary dia nametraka 4 tao an-trano ny mpanao relevé ny jirama hoe mba ataova le auto-relevé azafady indrindra. Io. Miarahaba tompo. Miarahaba RDG. Salama. Salama tompo. Manoky le resaka le olona teo le resaka Russie Ukraine. Mba zavatra anankiray mampampirera-panontaniana dia hoe débloqué zany ny vondrona européenne 450 millions d'euros hividarana fitaovam-piadiana. Tena hoe hividarana fitaovam-piadiana ve ilay izy iny? Izay mihitsy soratra hoe za tena manaraka France 24. Na France 25 manko zavatra hitako ao iza le fitaovam-piadiana no vidiana, iza mpamokatra fitaovam-piadiana, ohatra mampagaga le izy. Ka maninona ny fanjakana malagasy raha ohatra ka mba midébloqué volamena raha ngamba hividanana fitaovam-piadiana fa sao dia raikitra ihany tika ho ratsy ny ady samy miarany tena fa zary tena moa izay lafin'izay dia toizako kely fotsiny le auto-relevé dia nataoko no auto-relevé janoary dia nalefako tsy namaly ny jirama hoe voaray ohatra ny mahazatra le mailako dia tonga ny volana febroary dia tonga tao le mpanao relevé anao relevé hono izy dia ozy ahoana ho any tsy nivalinina fa tsy tonga le auto-relevé anao tsy ho nandefa ankoariny mail faisant foi allo dia tonga ny facture volana janoary 7,100 ariary ny facture anankiroa zay izy le ofana compteur iny tonga amin'izay ny febroary fa ahoana ho aty zany ka satria zay nandefa mail na auto-relevé indroa ako tsy nivaly zany eo amin'ny hotmail mihitsy fiantsoko azy ao amin'ny anjirama hoe voaray satsia fa tena voaray ny ety amiko lay mail ka anao ndray ary azany satsia inona ny fanarahantsika satria tsara resaka tamiko le rangatonga tao nafinaritra ny firesahana azy andraso izy fa mijery za koa anisany mijery an'io ao amin'ny mail ao io izy dia jereko ny anao io sy ny sisa dia miandry ny facture volana marsa ndray jerena satria amin'ny 20 febroary no tonga ny facture febroary. Salama. Le ao amin'ny 100 taona Pita ministera fahasalamana. Ambanimbany kely ny aksa-botay eo. Hitanareo ny eo amin'ny pavillon dia le misy hoe tahala rariasina eo dia tsy eo le izy fa izy mbola miditra ty ny elona. Asivy zavatra tsy dia matotra ohatr'izay mihitsy fa miteny olona hoe matotra loatra nareo rehefa eto. Tsy matotra. 29 février ve dia inona ny atahoranay amin'izany tsy afaka hiteny isika hoe Poutine, Joe Biden sy ny sisa fa izao tontolo izao ty zavatra rehefa ahoana hoe relevé tovolahy mamanky be zao ny olona tsy manana mail tsy manana ino moa tsy afaka hoe satria moa izany manamora ny io raha rehefa mail fahametana le fahasanana io fa ny olona ty ambanivohitra io aterina tanana any jirama mihitsy ezo ty Ambohidratrimo na ny vato zay manatika na any Ambohidratrimo aterinao tanana mihitsy dia lasa lany andro zany ianao ny hoe ianao indray manao ny asany jirama ny service moa efa tsy haiko hoe raha amiko zany foanana any amin'izay efa misy koa zao ny vaccine hoe resaka corona zany problème io fa misy vaccine zao tokony asina hoe relevé tsinjo zany zao zay ny tena marina
dia izay fa masoto daholo fa sao dia latonko dia tsika anie zany efa nanam-piniavana mba nandeha nanatitra an'le izy mihitsy ary fa efa anjarany am'izay anankiroa zany ny zavatra misy zavatra anankiroa zany amin'ny fomba ofisialy tokony ataontsika am'izao ny jirama aloha voalohany indrindra hoe atao satria atao ihany le auto relevé aloha atao moto relevé izy raha ohatra ka dia ny momba ny fanokafana ny lalona salama daholo salame marahaba manokana ny tele général zareo maresaka teo hoe matotra be rehefa ao tele général tokony mba mianto am'izao le olona le milaza mba manino tele général rahaso daholo lenko misy niny mirary soa toko dia mankasitraka anao fa zahay rehefa eo ny tatana resaka oarjaneta tompoko nareo salama toko le resaka jirama teo marina le hoe auto relevé ny fanjirama samy manana ny fahaizany azy ny aminay zao tanjombato mba hoe zay efanao mail dia mahazo ako izy dia apetraka ao amin'ny tanjombato koa dia mahazo ako izy fa nany tsy azoko hatramin'izao le fomba fanaovana an'le tarification alefa publique Facebook hoe zao ino misy première tranche hatramin'izao 456 le izy zay la zay nefa rehefa tonga ny facture tonga ny 170 le plafond efa mihinana an'le faharoa zay telo misy no tsy aitony hoe ohatrina le vola homanina andoavana ny jirama fa dia homanina foana dia tsy aitony inona ny ambiny homanina zany sisany raha misy zay fa dia mirary soatsika rehetrarehetra mbola rehefa tena dinihana ny hoe ty ako zao manao auto relevé dia alefako mail ty ny chiffre voaraiko anaty carnet ty zany ny facture dia ty zany le consommation hita ao anatin'le facture dia ity zany le momba an'le rano dia ty le total dia ty le total ny eto zany dia tena osa baka plus firy ary agnaty fa tena zara je m'y retrouve pas za mieritratra hoe tsisy olana tsony jirama rafoza koa miaraba toko tonga dia aloha avy resaka kely le auto relevé azafady za zany voalohany indrindra aloha zavatra hita fa le mpanao auto relevé indraindray misy somary mamano satria izy reny mandray dia ohatrany somatra hoe mandroro masina zavatra ny soratany eo mandritelo misy manarak'izay koa le 3547 zao mety andefasana auto relevé ary manday tsara mila matoko fotsiny numéro vairahina tsy mandoko crédit afaka andefasana auto relevé afaka anaovanao fitarainana rehetrarehetra tena mandefa namola ve zao e manala varakaraha goa tena mansikay foana ohatrany feona morana atao ve le pub depuis 2013 zany ny RDD samba ny andro andro mba andesaka raha mba hitanao zany poziko mandohalika maka ny relevéna rano ao aminay zany ny alika ao amin'ny fitobenako ao manaikitra dolo mandona ina ataony sefo eto aza manao olona zany zay le ragazy mba manao le izy aloha zany amin'ny fomba ofisialy ny jirama tokony anazava ny fiaraha-miasa tsy olona rehefa ohatra ka manampy azy le izy zay mety zany le anaty tera misy manday atsoratra aloha le mianto 3547 dia hoe raha andefa auto relevé dia tsindriny zao dia tera misy manday atsoratra iny nahoana fa efa heny fotsiny aloha hoe misy le izy mianto 3547 atao hoe le tay ampoly atao hoe le bandy any tsy haiko aloha na marina indray na diso fa le bandy milaza azy fa miady any gasy miady any ukraine raha ty ohatra mangatabola amin'olona ty amin'ny tanàna hoe afaka miantso amin'ny WhatsApp dia zahay aty ivelany na amin'ny fomba hafa koatra ny appel tsotra io masy Salamanareo. Salama toko. Sitraka ny RDG am'le RDG mozika fa fanatsarana kely fotsiny an'le rehefa le mijery le télé dia ozy zay hoe tsara kokoa raha ohatra hoe tendrena daholo le live mandeha mba exigena amin'ny mpanakanto zany sady mba défi ho an'ny zareo koa am'le fijery. Tena makasitraka
Izay tena anisan'ny mampirisika amin'ny mpanakanto mihitsy rehefa miakatsehatra nasianay mpitendry manokana mihitsy teo ary amin'ny akapobeany reny ilay vitanao reny misy playback atao fa tsy maintsy nisy zatra nitendrena kely rivotra salama tompoko hoe ty resaka jirama sy autorelevé ty tena amiko tena faux problème solution exceptionnelle nitondrana ny jirama tamin'ny andron'ny covid lasa miteraka problème ankehitriny lasa tena leo abonné no manao ny asan'ny autoreleveur ao amin'ny releveur ao amin'ny jirama any jirama tompony jirama ny compteur atsika rehetrarehetra anjara nangano zay compteur misoratra zay chiffre misoratra amin'ny compteur ao fa tsy ho avela indray ny olona abonné client no hanao ny asany zay voalohany faharoa faux problème ihany foana le autorelevé satria maninona le mpiasan'ny jirama releveur mpanao an'io hatramin'izay miketisa tokantrano solution exceptionnelle niraisina tamin'ireny olona reny hoe mijanononareo fa misy covid tsy miantrano any antranon'olonareo fa mijanona ato dia nohony efa levé le covid rehefa avy eo irahana ry zalavo zay zany andehanao relevé isa-tokantrano mitokona tsisy mandeha tsony izy satria efa namena asa hafa tsy fantatro nomena asana administratif hafa iny na tonga teo mbavady izy dia niteny hoe ataovina autorelevé anareo ony tsika zany zao lasa manao faux débat rehefa misy faux problème dia faux débat ho réglementé ny jirama indray dia amoahany lalàna dia anaovana zao fa à la base io asan'ny jirama satria anazy le compteur dia anjara maka ny relevé sy chiffre mipetaka ao fa tsy hainao abonné no mialatsina amin'ny terme emmerdé iny makatsy mandefa taratasy mandefa SMS mandefa email mandefa zao sy hafanay zany ohatra mampakatra feo le izy fa tena ialana tsina mijirama fa asanareo io fa azanaovana faux problème zay manjary manao faux débat zay aty bisoany gogomita ny tokony alefa lasa ho an'le mangataka an'le larantavidia ay tsy eto ambony etika atsio dia anjarany jirama zany miteny amin'ny fomba ofisialy satria efa antanina izy ity zao efa le mpanao relevé ny tonga eo ambavady za ao tokotany dia izy miteny amiko hoe ataovy ihany le autorelevé ono na somary tara aza dia nataoko zany le izy 17 janvier nanaovako le autorelevé nalefako le mail afaka mandefa ary nalefako ny mail tsy nivaliny aloha le mail hoe voaray lasa iny tonga ny 17 000 ariary ok tonga indray ny février efa am'le ora mety mihitsy natongavan'le ranganao relevé atao verany relevé anao fa za efa nandefa autorelevé jereko mihitsy fa tena matoky anao ka za mihitsy le izy vavako contre vavany jirama nandefa tsy nivaliany jirama koa ny mail na autorelevé ako tamin'ny février tonga ny facture biby rakaka be le izy 9 chiffre 9 fois sérieux zany 9 mahazo awary io raha ohatra io no militra atao amin'ny anomoronako izy mba afaka miteny kely ono raha sefiny amin'ny rdtn atsira be efa voafaly teo Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Zoïd, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoïd, batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Zoïd, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoïd, malaza be, tsara be, matanjaka be. 12 taona mihoatra ve ianao? Manino ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Atsao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny maimaim-poana, tsy antery ary antsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus.
Bemray, miaramita nous sommes salam, miaramita ni miadam coronavirus. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à l'enceinte Jumbo Score Gourjan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Ne ratez pas, des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à l'enceinte Jumbo Score Gourjan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Ladies, prenons de l'avance pour célébrer la journée internationale de la femme. Ladies Night Bio, une soirée pour se faire plaisir, découvrir les meilleurs produits locaux bio et toutes vos enseignes favorites. Venez vous faire pomponner, profitez du marché nocturne et passez un excellent moment entre besties, animé par Rekouben. Ladies Night Bio, c'est le lundi 7 mars, de 16h30 à 21h30 à l'hôtel Ibis Gourjan. Entrée gratuite, consommation sur place. Le marché sera encore disponible le 8 mars et toute la journée. Stéphanie sera là. Radio officielle RDJ. Ladies Night Bio pour profiter de tout, car le 8 mars, c'est encore à nous. Tonga laquelle idée de génie? Ah, faizan-drezan? Jiffy, les magasins ahitano zaretra ilaina ho an'ny tokantrano. Décoration, fanak, kilalao, hitanao avokoa ireo kojakoja ikolokoloana ny ao an-trano. Aiza tsara hoe? Eo Analakely ny magasin Jiffy vaovao ao amin'ny meuble Urbania. Tonga avy mitsidika fa tolotra tsy manam-paharoa ny miandry anao mandavataona na ao amin'ny Jiffy Analakely na Andraharo. Jiffy des idées de génie. Crédit Cosmos Mirindra, tolotra natao anao, mpandraharaha, mpiasa, ary ho anao izay te hanidatra ny asanao. Mividiana entana izay ilainao ao amin'ny Cosmos ary afaka alohanao tsikelikely ao anatin'ny 3 volana amin'ny alalan'ny Crédit Mirindra. 0 ariary ny petrabola ary azo antoka ny tolotra. Ary mahazo fanomezana na bon d'achat isaky ny manavao ny crédinao ianao. Mpiasa amin'ny orinasa iray ao ary nahita tombotsoa tamin'ilay tolotra Crédit Mirindra satria afaka nalao tsikelikely ny fanaka rehetra no vidiko tao amin'ny Cosmos. Za koa zao tao amin'ny Cosmos mividy fitaovana rehetra ilaiko ny birao, ny armoire-neniko nananganana ny orinasa kely, afaka mandeha tsikelikely an'ireo entana ilaiko mandritra ny 3 volana. Tao amin'ny Cosmos no nividiana congélateur sy frigo. Nafako na produit ny épicerie afaka mividy ny tolotra mirindra, nafako nandoa tsikelikely ny vidin'entana izay nalaiko mandritra ny 3 volana be zao. Tonga va raha tia magasin Cosmos makany andinindiny fa ho raisiny amin'ny mpifaligny ianao. Tanterao nofinofinaao, safidio ny tolotra Crédit Cosmos Mirindra. Ararotsy ny tolotra hatramin'ny 20 martsa izao. Vente flash ny fils sy 20 mars. Ary izy koa fanomezana ho an'ny vehivavy ny andro ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. RDJ am Siv Maraina. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Efa système be daholo zany. Ankoatr'izany dia mbola mankalaza ny tarika joary izay ho avy amin'ny zoma ola izay nanareo amin'ny fotoana mapety azy ihany. Sy ny hira ho foronina. Izany hoe raha ny marina ny tarika joary tsy hamorokira intsony fa aka ny hira efa ao anaty garazy ho avoaka dia iraina satria gaga be tamin'ny zomana sain'olona nanao hira. Le hira dia le hoe outil amin'ny tarika joary. Dia ho zalahy taitaire zalahy fa mahazo award tsika. Farafaratsy ny nominé. Ino no mahasamihafa nominé sy nommé? Resaka fomba filaza fotsiny izy. Ie manambahiny tsika ato miarabanao série ky aloha ataoko hoe Ricky fotsiny avy ao amin'ny IS2M. Ie dia faly miaraba antsika ato anatin'ny studio dia miaraba ny mpieno izay manaraka ny rivotra ihany koa. Miaraba Ricky. Ie ndao ary ny inona no entinao an'ny misy antondisa mandalodalo fotsiny. Sady mamango no misy antondimo moa zany. Sakafo maraina? Ya, IS2M, Institut Supérieur des Métiers de Madagascar. Institut Supérieur anankiray izy misehatra eo amin'ny fampiofanana, économie management sy informatique. Dia misy niveau licence sy master, dia misy tolotra manokana zany tianay hoe
opportunité ho an'ireo zay lina am'le izy. De ny master miage, méthode appliquée à la gestion d'entreprise. De zay zany tena hoe melapelatra an'izay no atondehako eto. Velaro Ya, le master miage zany aloha le réalité angamba no resahako kely. Le entreprise am'izao zany efa vitsy angamba no atao hoe mila an'ilay hoe informatique pure. Informaticien pure zany fa mila compétence hafa. De le miage zany manambatra discipline anankiroa, informatique sy gestion management zany ao anatin'le izy. De zay zavatra zay no atolotray ho an'ireo zay lina am'le izy zany hoe mila informaticien manana licence na olona miasa te hanana opportunité ana hoe évolution de carrière de manao an'izay zay. Mampatonga ana amin'ny teny hoe olona miasa le style an'le fampianarana anay zany à distance le izy. Fa misy regroupement. Manana plateforme zany zay sur internet de mahazo login daholo le zay mpianatra intéressé. Tsy maintsy mila internet daholo moa zany. Oui. Misy code zany. Ya, misy code ka. Ie, de isaky ny 2 heures par jour eo ny regroupement zany. Isan'andro mihitsy le izy. Sarotra be no hoe anao total distance amin'ny resaka informatique. De misy adiny 2 zany isan'andro. Le adiny 2 io ve lera fixe sa ama hoe mpiasa anazy zay de mety hoe samy manana programme sa hoe vita mihitsy ny tontolo andronazy sa le atoandro iny. Ie, zany hoe le izy ataontsika partir en 16 heures. Zay le zany hoe mba mahavita ny asa izy zany de manokana fotoana kely ho an'ny fianarana kely. Ie, ankoatran'izay zany misy anareo? Ya, IS2M dia etsy Ambohimy Tsimbona, etsy amin'ny lahaoty eo misy ny IS2M. Aiza lahaoty eo. Akaikaiky anatsatoana an'le potona téléphérique sa teo avara. Ya, raha ohatra tazantsika be ty ambany le izy de misy ny rova de tazana eo mianatsimo kokoa za misy na manana licence ary ve le olona anankiray ka mila manao test avy rehefa tonga aminareo sa sélection ana dossier fotsiny fianaritsy de mety loatra aminay. Ya, ok. Les conditions d'admission zany voalohany manana licence informatique izy na mathématique. Any mba nanana base na informatique kely. Tsy mety satria misy technologie web, misy zavatra informatique ao anatiny fa na izany ary orienté aty amin'ny management entreprise le izy. De manana an'izay tsy bac plus 3 fa tena diplôme na licence mihitsiny. De mipasser entretien de rehefa voaray de afaka manaraka ny cours. Tsy misy première année zany ao aminareo e? Si, misy première année de licence fa le atongavako eto anazava an'le tolotra miage, le miage, le master. Miage. Inona le jeu du monde tatiavina aloha sa hoe zay hitany de. Ah non, les miage. Miage mafy ny. Non, les miage izy io totrika hoe depuis 5-6 ans teo on voaka be any andafy. Miara-miasa manana réseau mihitsiny zany izy io any andafy any. De izay no nahatonga anay hoe tsara raha misy an'io hoe satria hitanay hoe ilain'ny orinasa eto Madagasikara ihany koa le izy. Tamin'ity taona ity zany nanomboka ny sokafanareo izy io? Zany hoe azonay ny habilitation de sokafanay le izy. Mbola tsy afaka manontany tsiny zay hoe nanahoana ny mpianatra nivoaka tao aminareo fa mbola tsy misy. Ie, ny amina resaka hoe le miage no mbola tsy nisy fa ny ankoatran'izay efa nisy. Amina resaka mpampianatra indray tiako. Ya, ny mpampianatra ao amin'ny IS2M dia misy mpampianatra Bikaroka, mampianatra ihany koa amin'ireny université, non institut lehibe eto Antananarivo ireny. De misy ihany koa ny cadre anaty entreprise. Zay izy en général zany. Inona fa ny olona mifanerasera aminareo zany hoe misy ve ny pejy, misy ny laharan-tarby afaka omenao ny adresse mail sy ny sisa. Ya, afaka miserasera mivantana amin'ny IS2M ao anatin'ny Facebook, Institut Supérieur des Métiers de Madagascar, fotsiny tapena sur Facebook de misy mamaly foana ao. Ny téléphone ihany koa dia azo antsoina direct ny 020 22 636 24. Ny mailaka is2m.edu
@gmail.com. Ny fidirana mbola tsy niresantsika Robina fidirana. Ny fidirana ny cours zany manomboka disponible sur plateforme à partir ny 7 mars. 7 mars. De à partir ny 12 mars indray ny regroupement. Afa zany hoe zakany rehetrarehetra ve ny saram-pampianarana sa efa tena hoe natao an'ny olona miasa de natao an'ny olona fitsinjovana le izy amle saram-pampianarana zany. Au total azo tenenina. Ia. Miaraka amin'ny droit d'inscription sy ny sisa ny première année de master 1 million ariary. Zany hoe 50 000 ariary ny frais généraux, 950 000 ariary ny mandritra ny taona. Ny fomba andoavana anazy indray 50%. Maritra frina moa zany le folo volana. Iny tsara zava kely ihany zay. Any hoe folo volana fa mizara semestre anankiroa. De manao validation le semestre iny le mpianatra hoe misy examen isaky ny farany semestre. Zay zany ho an'ny master première année. De mivalider an'le semestre anankiroa le mpianatra de mivadika ao amin'ny master de deuxième année. De misy semestre anankiroa ihany koa ao. Somary miakatra kely ny écolage amin'ny deuxième année. Valider an'le semestre efatra izy zay vao mena anazy ny diplôme master vita soutenance moa zany. Mazava tsara zay. Mbola misy anampianao anazy? Bon, ny anampiako angambany de miteteny fotsiny hoe opportunité ho an'ireo zay manana eritreritra ny fianarana. Indrindra ho antsika zay informaticien efa miasa nefa te hanana évolution na carrière ity tolotra zay omeny S2M ity de tsina zany fa ny master miage. Ny marana antsika anazy tao verenana laharan-tarobia menan'ny mpiaina. Ia 020 22 636 24. Io no azahoana ny S2M fantana. Ana fahitanao ny Ukraine. Mba tsy baolina indray anotanina. Za aloha fahitako an'le izy fotsiny hoe tokony averina le intégration ty l'école de manasy ka après le anay. Fa io risevitsenko ukrainiana. Ny amporisihana ny olona aloha eo ampanarahana ny tantara sy ny zava-mitranga ny Ukraine sy ny Russie sy ny Europa amin'izao. Arao ny tantara fa tsy maintsy misy akony amin'ny fiainantsika io fa tsy zany hoe tsisy fa ny manaraka ny tantara indray de manome fitaizanana ho an'ny ankizy na ho antsika menakavy. Aza variana ny eo ambany lavakorona fotsiny ninona zavatra amin'ny fahasahiranana cyclone tena efa mikarakaratsika sady mitsetra ny olona tratran'ny cyclone amin'ny resaka traboina fa izao tontolo izao zaro amin'izany ny ankizy manaraka ny tantaran'izao tontolo izao folo sady zao tsisy mahalala ny tena mety sy ny marina fa zao ny vola sy ny basy sy ny hery sy ny politika io ambadika io fa za aloha na izany nato zany ery aloha ay le ataoko aminareo le fandehan'ny Vladimir Poutine rehefa avy eo tena tsy za fa ataoko miala za vao miala ao amin'ny salon manka ny andako zay de fandehan'ny Vladimir Poutine le manatona brôly manao zao de fandehany izy ary zany Kylian Mbappé le anomboka iazakazaka mahazo baolina ty amin'ny akavia koa tovy Vladimir Poutine fa mafy ihany aloha le sanction nataon'ny FIFA an'le rony le izy aloha zany no mampalahelo de ny mpanao baolina sy Shevchenko aloha ao anatiny zany aloha ny ekipa ny Ukraine ny Shakhtar sy ny rehetrarehetra. Ihany Shakhtar fa ihany Spartak sisany anazy manao Spartak sisany anazy manao Europa League. Fa zaho rehefa mahita an'ilay mpianakavy nanao 300 kilometatra de nandeha nijery ny televisiona rosiana de misy rosiana ihany koa tratra n'ilay mifindra ihany satria misy rosiana betsaka ihany mipetraka amin'ny faratsinanan'ny Ukraine zany de mieritreritra foana hoe za sy ny vady aman-janako le izy any foana ny anany tena mafy amiko rehefa mijery an'le izy hoe jereo reto olona reto manao le satroka ba de manao le anoraka milay le anoraka andrele rony izy nefa mpitsopinenana tsy manino zany de mitsetra foana mieritreritra hoe any koa ny atsika resaka traboina mifindra monina mitovy de samy mieritreritra foana tsika hoe ny loza ara-poajanahary ny loza ara-ady noir ny izany namorona n'ity misila koban-dravony ty tena mafy ka io zany io misy eto amintsika aloha zany de ahoana fandehan'le ny resaka fivoaran'ny informatika ao anatrehan'ny fampiasan'ny orinasany informatika satria amiko za akaiky olona mahay an'izany gasy ny tena mahay indrindra raha sofitanary gasy
tena mahay ary manahoana marina amina resaka fitaovana amina resaka fampianarana fo mividy androany dia filozany toetrandro rapitso zay aloha marina tsy maintsy manaraka an'izay ihany ao amin'ny S2M zany a misy internet eo dia connecté amina ino moa ty fibre optique le izy dia miantoka machine io misy machine ihany koa ao fa afaka mitondra ny machine bon informaticien ro matetika ny informaticien samy manana machine samy manana PC any daholo le ankizy reny za efa le machine fanodinana le fanasan-damba iny no tsy haiko tena marina zany ao anatin'ny atao hoe mampitsetsetra ny Madagasikara sy ireo toerana rehetra tokony asiana ny olona mahay momba ny informatika sy ny amadika rehetra sy ny ady amin'ny akera satria hitantsika amin'izao fotoana izao zany fa zany zao ny fandrosoana ankehitriny débauchen'ny olona rangadiny manam-pahaizantsika amin'io amin'izao ka tsy hay hoe ahoana ny tazomana an'le izy zany hoe mba tsy haiko le izy nge zava-misy amin'ny ankapobeny ara-asa le izy misy ny tena nianatra otrany ianareo zany zao dia ampiasain'le orinasa lehibe le izy le karama zany ekena fa betsaka foana izy mihoatra amin'ny fonctionnaire moyen nefa tsapan'le olona hoe tena raha le fianarana ataoko rangaha tena za tsy ate zato aloha zany fanangona kely dia andeha efa ratsy zay dia ahoana ny ianareo ny encadrement momba an'izay hoe fanarahana an'le izy rehefa avy eo rehefa vitany ao dia mba arahana kely any le izy hoe miobokisosa amin'ny bekoa ohatra zany hoe le vita fianarana ntiany matetika mantsy mila tatanina ihany tsy mahay be dia par expérience depuis 2011 IS2M no niforona mpianatra IS2M mivoaka licence lasa ny andafy lasa ny andafy ina ty misy pochette ty amiko ty zaro ohatrany safidin'le izy sa ve ny ambaindain'ny informatika atsika mihitsy mbola tsy ampy hoan'le fahaizana ampianarana misy sekoly eto toerana ny sekoly ny asa informatika eto be da be ny asa délocalisé eto ny avy any ivelany teteny fotsiny ohatra hoe matetika ny ankizy manao stage rehefa avy manohatra ilay vao manao stage fotsiny le ankizy deuxième année dia tazomin'le orinasa dia vao mahita vola le ankizy dia roboka izy dia avany izy zany vao miverina kokoa luluya zay mba gatany misy fanampiny fampahalalam-baovao kely moa zany fa tsika koa dia variana resaka tsara foana fa dia nahitana fitombonina ray faingo raiky amin'ny 700 mpifidy vaovao zany eto Madagasikara io mantsy mba resahana ihany satria minabe resabe io resaka fifidianana io hoe tsisy mitombo zany efa neo ihany dia rehefa avy eo anaovany lisany doublon dia hatreto zany aloha le taremarika vonjomaika zany fidy ray fitombona ray faingo raiky amin'ny 700 mbola vonjomaika io fa iveriny eny anivon'ny fokotany zao iny lisy mpifidianana iny afaka atao indray zany ny miverina mijery ny manoratra aloha mandrapatonga an'ilay fotoana eritreretana zay manambarany seny hoe anaovana an'ilay fanarenana ifotony verina foana ho azy teny zay fanarenana ifotony ny lisy mpifidianana lisy koa tsisy fotony mihitsy dia hoarenina nanaiky zany hoarenina ifotony ihany le lisy mpifidianana fa vonjomaika aloha le fanakatonana ny lisitra teo izay mahazatra fanao isan-taona moa iny isaky ny voalohan'ny volana desambra ka hatreo amin'ny faran'ny volana febroary eo no fandehanana eny amin'ny fokotany io mbola misoratra hoe larisa sa efa nysoloandra max amin'izay fotoana zay moins de 2% zany moins de 2% aloha fitombona hita tao nisy anarana vaovao hita teo amin'ny valo alina sy telo etsy zay ngambany efa mivoaka manomboka androany ao amin'ny super musique Analakely ny tapakila zay ahafahanareo mijery ny any Francis Turbo comme le comeback de Francis Turbo zay moa zany lohateny zay moa zany fampisehoana ny alahady fahafolon'ny volana aprily tsara mpahafantarina tsy aloha zany fa nisy saikanao Francis tamin'izany dia ny foanana le izy noho ny amena ara-pahasalamana sy ny sisa dia ho an'izay efa mividy billet tamin'izany fotoana niakatra atao VIP daholo na ohatrany ahoana ny billet nividinareo ny VIP
Ferron le QR de ahoana ny VIP dia 40 000 ariary réservation 30 000 ariary ary ny billet tsotra 20 000 ariary afaka miditra MP zay manirana tanteraka ny VIP satria dia aterina any trano mihitsy miditra amin'ny LH Pro ianareo ao amin'ny Facebook dia aterina any tokantrano any rehefa tonga any nareo dia mataovina autour levé Jirama dia amin'ny fafolo volana amin'ny fafolo volana aprily amin'ny roa sasany mahery minitra ao amin'ny CCSK Antanimena. Satria nanontany moa teo ny filoha talier général fatao mahafinaritra koa mampiasa le filoha. Ty zavatra ty zao dia efa hitako hoe misokatra amin'ny fomba kolaka izy fa tsy mivatana satria dia imise be muzika dia manolotra tsika efatra mars nanomboka amin'ny 7 alina ao amin'ny espace dera ao Atsiadana. Ny fandraisana anjara moa dia 5,4 alina ariary ny tapakila tsotra ary 10 alina ariary ho an'ny VIP. Atsovy ny 038 37 751 90 ho an'izay mila 038 038 37 efa ho an'izay mila fanampanazavana ary eto misy zay vao hitako hoe tena tsy maintsy manao azy vavaorony ty efa hitako le izy nena ny fanazavana fanampiny atsika menakavy ao anatin'ny resaka lanonana sy ny sisa tokony tsy maninona somary tarara ny tompona andraikitra na ny fanjakana na ny ministera fahasalamana miteny am'izay hoe izao izy tiaka izao am'izay fepetra izay satria manjary adino karaha vao misy ny miahiahy be dia tahaka an'ilay olona ny teny taminay tamin'ny kabare tamin'ny zomana ataonay marilily hoe fa ahoana efa ngahy efa sy ny sisa misy olona anao fanambadiana zao amin'ny asabotsy dia mbola manontantena mety vesa ahoana efa mandeha le izy fa saingy kosa tany amin'ny fotoana ny tenenana nareo oka ny trano mihiboka zato sy ny velany manao masika sy ny sisa ny teny dia mba teneno am'izay kosa raha am'izao teneno aloha ny antony dia izao misy olona tena miandry an'izay tsy maninona raha zay toetran'le olona miandry mba hahafahana hoe tairo am'izay le tairo am'izay io ange mety hoe anao atsamanitra tapoka zany ohatra zako zany hoe goty interdit antena moa ny lohateniny fampisehoana vaovao zay mahazo award tsy eo meilleur spectacle de l'année dia mbola miandry an'izay ihany aloha ny olona ihany koa amin'ny administratif sasany azonareo zay fandeny zavatra zay eo indrindra fa tena mbola misy mato mbola tsy nesorina tamina fitenenana ofisialy fepetra samihafa mbola ao le izy zany ny olona nefa zany zao efa midelimita an'le izy daholo ianareo ta midelimita misy tady eo anoloan'ny galerie sisy atsy amin'ny vokolo atsy dia sabakaina le izy rehefa hiditra ao amin'ny fanamboarana taratasy midelimita amin'ny fantsao zay zany hoe ny limite napetraka tonga dia sabakaina dehibe ny olona efa manao an'izay ary ny lanonana ofisialy rehefa hitantsika terian'alohan'ny hôtel de ville ny kiodina ny arcade sy ny sisa lanonana nanangonana olona ary raha mandalo ireny ranomeny tsika amin'ny fizarana ny filaharambary amin'ny fizarana reny zany dia ny miala ny marikatso ao akady tabaka tena amin'ny dimy mandahatra an'le arona dia le tompona andraikitra fokotany mivoaka eo dia anisy ty le sase mavomavo anisy re dia ozy le ranka atle atao ambody vona no mandeha rehefa aveo dia le sase nlesan'le afafa efa misy mofo baolina hono zaraleva fanamafisana kely ho an'le Francis Turbo teo VIP ihany no aterina trany trano zany hoe livraison mamepona zany le izy ka le bieka dia larantarpia afahanareo manontany afahanareo mamandro toerana ihany koa dia 032 47 441 77 032 47 441 77 mitongava maro manareo kosa ndray ty anaovako fampisehoana any an-trano dia efa tralina ny olona anankiray dia aterina any an-trano le izy VIP le sketch dia tonga ao dia nareo miteny hoe sketch ohatry zao koty atao dia ataoko tena marina tsy mihoatry ny efatra ihany zay vao mandeha efa nisy ny teny tato hoe na 200 000 ariary reo tsy mampaninina le aterina any an-trano le iny le amin'ny kategoriana nefa aloha le tapiaviny zany le misy manoratra ato le olona avy any ivelany satria tsina be dia be koa mpiain'ny RDJ diaspora malagasy azo lazaina koa fa ny RDJ anisany be mpiaino mihitsy any amin'ny firenena maro be any zay Célin dia Célin zao ito manoratra mihitsy miinsista mihitsy amin'le hoe ahoana fomba hidirana amin'ny vatana avany fa raha le WhatsApp eritreretiny io mety hojerena miaraka amin'ny responsable technique zay hoe aleo angamba WhatsApp iraisana le izy satria namatsikanay Washington sy New York koa tena anokatra zay nga manjatra ataontsika fa miandry kely fitaovana ho avy zay fotsiny tsika
dia afaka hoe na izy miditra aloha na miditra mivantana mety na miditra amin'ny lera fidirana na le finiavan'le olona any New York amin'ny ray maraina hiditra mivantana eto no nampitsetsetra satria maneno ny le WhatsApp maneno ty mihitsy vavolombelona fa tsy hitako ato tam'izay efa saika hiditra mihitsy reo le resaka momba ny Ukraine fa sitsika zay numéro zay tena tsara sina zay satria mba tsy eto Antananarivo efa to mbandekama ato WhatsApp le izy tsy mety arangaty tsy mahay telefôny izy veribary adiana kitira miantso rehefa ohatra amin'ny zoma ariva ny tarika joary miomana fotsiny sika raha VIP dia afaka terina any trano araka le resaka natao teo dia amin'ny zoma fa eo amin'ny zoma maraina vao tenenareo aiza le izy satria mba méthode vaovao mba ampiasaina indray zay tsy izy tonga mihitsy le laisany tsy teneny laisany aloha dia tsy mety amin'ilay oaina be mety tsy milay izy amin'ny méthode zany tenenina fa anao kabareny tarika joary fa tsy tenenina ny toerana raha tsy amin'ny zoma fa mahazo mividy be le olona dia tenenina le olona fa sady tsara ny parkinina tsara ny toerana so no milay tarika joary le izy raikitra raikitra ok WhatsApp alohan'ny teny farana fotoana aloha zany satria voalohan'ny volana mars androany dia mamela kely anareo mba hitondra ny teny soratra masina zay mpanjintsika amin'ity volana ity mamaly ny faratsiana ny tompo zay mihitsy vonena misy azy zay atondra atonge misy rehetrarehetra mamaly ny faratsiana ny tompo zay zany ndo hevitra mbo mpanjinika amin'ity volana mars ty satsika hividitra karemo zao 29 février dia apetaka any amin'ny apokalypsy anaty baiboly le vola androany zany talaka robaka proposition tirasefo ho an'ny olona avy any ivelany ihany koa anontany hoe raha mba azo atao hoe afaka diffusena amin'ny YouTube foana ny fandaharana na dia tsy atao vidéo aza mba ahazoana rediffusion raha tara-miaina ny misy hoe SoundCloud zay SoundCloud moa zany ny resaka fandaharana nisy fotoana hoe misy fotoana hoe tsisy miankina amin'ny connexion ihany koa fa anisan'ny zatra tokony apetraka tokoa zay tokony atao foana satria izy misy nylay misy nylay fantaniana tsotra ny 339 moa zany amin'ny ohatra hoe canal plus France ohatra tsisy zany zany zao tsisy canal Océan bouquet Océan Indien zany zao fa la Réunion la Réunion Maurice Mayotte Rodrigue rehetra iny Comore ay dia efa tsara ny qualité satria tena Raimbozo amin'ny teny amin'ny 339 miampy le sub 1-0 tena ozy Raimbozo toyondray vaovao martin tena milay tena sérieux dia nefa rehefa miteny mbandekama rehefa avy eo fa tsaiko misy spectre ngamba ao anatin'le micro ngamba misy spectre na son tena zany mariny mbo tataraina ny tena mariny dia enona le izy fa fréquence na feo le izy zay midoboka ampidobohan'le izy mozy mibadekama tamin'ny RTG Musique le izy zany efa vonona be tena zavatra be mihitsy fa sokafana moramora treo mba sokafana moramora treo lasa le anjara martsela voatona za moa tsy teny aloha izy Daniel tsy asiko aloha mihitsy zara tenako jerena Célin voaray ny message rehetra fanatsarana ho an'ny radio moa zany satria radio tsy voatokana amin'ny Madagasikara ihany fa tena ho an'ny Ribema dia Rilso any États-Unis zay mihaino hatramin'ny faran'ny audio ihany koa na dia hoe ahoana moa zany ny fomba azahoan'ny audio mahazo audio misy sa rehefa le misy sary ihany zany rehefa mahita androany zany izy mahita izy web radio mandeha foana ka satria dia amin'ny roa sasany zao any fa dia mijery hatramin'ny farany izy zay vao matory fa ny fitiavana le fandarana moa zay dia nefa izy misy famerenana ihany koa ny rivotra fandarana rivotra maraina be amoroa tsafakla ny tena piano amoroa izy tsafakla dia iny amoroa iny mantsy metimety amin'le eny zany hoe le izy efa émission maly aloha fa tsy mampanina aloha izy raha mihaino satria ohatrako zany zao mihaino ny tena aloha anankiray dia mihaino an'le ohatra ny mamerina ny fandarana ohatra ny RTG Musique izy rovinana afaka jerena samy izay tiako averina kely be mangataka amin'le famerenana YouTube moa zany ao afaka jerena foana io na rovinana sady qualité tena tsara be fa tsy ohatran'ilay tamin'le sady efa nanatona isika be Fabiola misy namboarina kely dia ny amin'ny Facebook ihany koa afaka jerevana ihany ny le fandarana tamin'ny alahady teo iny
dia ho an'ny télé, ho an'ny télévision, ho an'ny olona izay tsy afaka mijery amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy dia hiverina amin'ny alahady izao amin'ny ora tolakandro mangataka hoe azo verina aveo ny tournazy anaty montage mbola mitoy hoe anio ho an'izay liana amin'ilay salon virtuel des études à l'étranger salon 100% virtuel izy io afaka miditra ao amin'ny www.studiadvisor.mg nareo ho an'izay liana rehetrarehetra fa androany farany no maly sy androany zany izy tia dia azatary nareo mbola tia ihany koa ny karatry Marta Ralfara mbola tsy nisy naky izy ity afaka firy ary zany amin'ny lotoly 44 karatry Marta miandry amin'ny berta sisy zay dia mirary soa antsika rehetra mbola mirary soa ihany an'ireo izay traboiny satria amin'ny ankehitriny zao ohatra avy ny orana alina tonga dia efa miakatra indray ambotry manjaka ny rano zany avy any antsinanana any fa amin'izao fotoana izao ny zanak'Israely dia efa ery amin'ny 400 metatra indray izy no miandry ny météo malagasy kosa efa nampiomana ihany tamin'ny farany herinandro iny ny fiakaran'ny rano ao anatin'ny 3 andro satria ho avy tsy janona ny orana fa le izy ny fiavian'ny orana aloha zany efa oram-pahavaratra io ka aza dia mieritreritra ho mampanelo moa zany ny paiso atao isaky ny avy zany ny orana dosy foana ny ankizy mianatra vezy rapitso ny prune zany izay 10 kenakena anaty dia nintsana izy amin'ity androany ity fa na izany naty zany raha mitandrema foana tsika amin'ilay covid fa mbola tsy resy zany io ho an'ny Paty Jakive kasako ianao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont fandarana dia tsy miala amin'izao zay mareva iny zay malasa olona alasina hitanana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zilonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao Orange. J'ai fait des idées de génie. Misokatra ho anao hatrany toerana fanaovana vaksiny amin'ny coronavirus ao amin'ny 11 Saint John Scar